ndraiky kosa dia folo mianada mpivarotra fitaovam-piadiana mahery vaika no sariny mpitandro ny filaminana tetsy Ambolokandrina taorian'ny fanadiadiana tsotsotra natao azy ireo dia fantatra fa avy eny vato eny ireto fitaovam-piadiana mahery vaika ireto. Taorian'ny fanangonam-baovao azon'ny polisy misahana ny eloka behivava Etsenosi dia fantatra fa misy olona mivarotra fitaovana mampiahiahy eny amin'ny faritra Ambolokandrina iny. Ny alakamisy 7 Jolay 2024 mangeran-dratsy dia nidina teny an-toerana amin'ny polisy ka olona miisa 9 no voasambotra ka vehivavy ny iray. Tratra teny amin'izy ireo ny détonateur électrique mahery vaika miisa 9 izay efa nitoy tamin'ny fil électrique lava dia lava avy. Voalaza fa avy eny Ivato ny avian'ireo fitaovan'ireto ka nitoy teny ny fikarohana. Lehilahy iray no voasambotra ka nandritra ny fisavanany tranony dia nahitana détonateur enina hafa ihany koa, miampy capsule de protection miisa 9 sy kesika vita amin'ny hazo. Nitehirizana ireo fitaovana ary vovoka poroplumes ammonium nitrate milanja amin'ny 300 gramma eo ary gony iray nisy ireo vovoka nitraty ireo. Araka ny fanadihadiana natao dia fitaovana fampiasa amin'ny famakiana vato ireo détonateur sy vovoka nitraty ireo saingy tratra eny am-pelantanan'olon-tsotra. Nitoy tamina orinasa iray mpamaky vato izay voalaza fa tompon'ireo fitaovana ireo ny fanadihadiana ka olona 3 no niatrika ny famotoana tamin'izany. Niompany indrindra tamin'ny fomba nivoahan'ireo fitaovana mahery vaika ireo tao amin'ny orinasa. Rehefa natao ny expertise momba ireo fitaovana ireo dia mahafeno ny fepetra ahafahana manamboatra bombe artisanaly engine explosif izay tena mahery vaika tokoa. Olona 10 no natolotra ny fitsarana ny 20 Jolay 2024 voatana Vojomaika eny Tsiafa ny lehilahy miisa 9, ilay vehivavy kosa eny amin'ny fonjana Tanimora.